Faly miarahaba antsika rehetra izay manaraka an'ity pejy ity. Androany zany tsika dia hijery hoe ohatran'ny ahoana no mampiakatra ny intelligence. Amin'ny teny vahiny hoe comment devenir intelligent. Anisan'ny mandray anjara lehibe amin'ny fahombiazana ny intelligence. Dia izay no antony nanaovako an'ity vidéo ity. Ny tena fomba fampiakarana intelligence dia tsy misy afa-tsy ny fianarana. Misy teknika maromaro aloha ataoko rehefa avy eo fa ny fianarana no tena mampiakatra ny intelligence, ny fanarahana formation. Dia raha vao toa eto no teny hoe misy formation sur le web marketing izay ataontsika amin'ny 30 avril dia hanasana antsika rehetrarehetra izay zavatra izay. Afaka jerenao ao amin'ny page ao ny détail momba an'izay formation izay fa tsy dia hiresaka an'izay loatra ny antony nanaovako an'ity vidéo ity. Dia ho jerentsika ary hoe ohatran'ny ahoana no mampiakatra ny intelligence anao. Voalohany indrindra aloha dia misy zavatra tokony ho evitena. Raha te ho intelligent ianao, zavatra tokony evitenao voalohany indrindra dia ny alcool. Tokony angamba avy efa kopikopy ihany tsika hoe anisan'ny zavatra evitena mihitsy ny alcool. Fa maninona ilay izy manimba an'ilay fahasalaman'ilay cerveau anao ilay izy izany. Dia rehefa tsy salama tsara ilay cerveau anao dia tsy mifonctionne tsara dia lasa tsy intelligent ianao. Izaho moa izany tsy nanao médecine fa anjaran'ny dokotera ny mamaly an'izay fa izay izany ny fandehan'ilay izy. Dia ny faharoa dia aza mifoka sigara. Anisan'ny manimba ny fahasalamanao koa ilay mifoka sigara, ilay setroka satria ny ati-doha dia mila rivotra madio. Dia tsy tian'ny ati-dohantsika ny setroka sigara. Dia ohatr'izay koa ny drogy, ny cannabis sy ny sisa. Ilay môlimôly rehetra ny zalahy ireny izany anisan'ny tsy mampety an'ilay izy ireny. Misy fotoana ohatran'ny hoe misy ankizy izao ny tantaranà hoe rehefa nifoka rongony ilay namany dia lasa mahay. Amin'ny voalohany fotsiny ireny izany ohatr'izay ohatran'ny hoe lasa mahay kely izany fa rehefa eo midina ambany dia ambany amin'izay ilay izy rehefa eo dia lasa donto be. Dia izany koa tsy miteny hoe aza misotro toaka na ohatr'izany fa indraindray koa mba mila manala kely koa indraindray fotsiny. Fa ilay izy ilay atao foto-tsakafo isan'andro angamba no tena tsy mety. Ho an'ny resaka drogue, ilay resaka rongony teo izany iny indray aloha tena tsy mety mihitsy na dia hoe manala kely fotsiny ary aza manandrana mihitsy na kely ary. Dia tsy hoe anisan'ny zavatra evitena ity anankiray ity eny anisan'ny zavatra evitena koa ny mihinan-kinapoana. Ahoana ilay mihinan-kinapoana? Tsy haiko mazava ilay teny gasy fa hoe manger équilibré. Izany hoe mila misy équilibre ilay sakafo. Tsy hoe isan'andro ianao dia migave pizza foana. Pizza foana no haninao isan'andro, fast food foana, paty be foana, zavatra matavy be foana dia tsy mety izay. Anisan'ny manakana ny fivoaran'ny intelligence anao izany izay zavatra izay araka ny tenin'ny manam-pahaizana fa tsy izany namorona an'izay. Dia ohatran'ny ahoana amin'izay ny fomba mampiakarana ny intelligence antsika. Ny voalohany indrindra, ny tena voalohany aloha dia eviteo aloha ilay zavatra noteneniko teo aloha teo fa ny voalohany indrindra dia mila mamaky boky. Inona ny antony hamakiana boky? Ny boky dia manampy ny fahalalanao aloha voalohany indrindra. Efa haintsika angamba izay hoe manampy fahalalana ny boky. Dia ny tena avantage ny boky misy olona tany expérience-na 20 taona no apetrany ao anatin'io boky io. Izany hoe ianao mety hamaky an'ilay boky eo amin'ny 4 heures eo nefa naharaka an'ilay expérience-ny efa 20 taona iny nafindra ny tany aminao.
Zay zany le hoe mampitombo fahalalana. Dia ny famakiana boky dia tsy vitany hoe mampitombo fahalalana fa mampitombo ny mémoire-nao ihany koa. Lasa mitombo ny fitadidiana. Ok? Dia mampitombo ny vocabulaire anananao koa izy. Ohatra hoe boky amin'ny teny frantsay no vakianao na amin'ny teny anglisy dia mitombo ny vocabulaire anao. Tena important indrindra amin'ilay famakiana boky dia ilay capacité de concentration. Ny olona intelligent dia olona manana concentration. Zany rehefa zavatra manao zavatra iray izy azafady dia concentré tsara. Fa ny olona tsy dia intelligent dia tsy ampy concentration fa kitikitika zavatra eo izy dia very ilay concentration dia avy eo mikitika zavatra hafa indray dia very ilay concentration. Izay zany ny olona tsy intelligent. Ka raha mamaky boky ianao dia mitombo izay capacité de concentration anao izay. Zay dia afaka boostenao kely io famakianao boky io. Afaka boostenao kely ny cerveau anao vakiana aingana ilay boky. Raha mamaky ilay izy normal asantsika ohatra izao hoe ohatra hoe misy boky anankiray comment devenir riche, izay indray aloha tsy haiko satria izaho tsy riche. Dia mamaky an'izay ianao dia raha mamaky normal ianao izao mamaky miadana dia vakiana aingakaingana ilay izy. Inona ny antony hamakiana anazy aingakaingana? Tsika rehefa manao zavatra miadana dia manana tendance hieritreritra zavatra hafa io cerveau io. Akako exemple ohatra hoe mitondra tomobile ianao na moto eny an-dalana dia misy embouteillage. Izany hoe ilay embouteillage mety hoe tsy miraikitra be fa mety hoe mandeha moramora kely ny tomobile anao dia lasa mieritreritra zavatra hafa ianao hoe inona izao no kala any an-trano any manao Facebook ianao hoe ahoana indray ny hanaovan'ny patron anahy any mieritreritra zavatra be dia be izany ianao satria ela be ilay circulation. Fa rehefa mandeha sur route ianao mandeha mafy be dia concentré tsara amin'ny lalana iny ianao. Dia ohatr'izay ihany io cerveau io. Rehefa vakianao aingana ilay zavatra dia miraikitra tsara ilay izy ao anatin'ny lohanao ao. Tsy very ilay concentration anao fa rehefa ataonao miadana ilay izy dia very ilay concentration anao. Misy teknika izay famakiana boky izay, ilay lecture rapide izay misy teknika fa amin'ny manaraka indray izy anaovantsika vidéo hafa fa tena mbola lava be izay. Fa izay fotsiny ilay izy vakiana aingakaingana. Tsy atao aingana be sao dia hanahirana indray fa mamaky aingakaingana ianao. Misy teknika ho ilay izy. Afaka jerentsika any amin'ny internet ho an'izay tsy mahandry ilay vidéo. Samy manana teknikany koa moa ny olona. Afaka mijery ny olona hafa any aloha ianao. Dia ohatr'izay zany ilay momba an'ilay lecture. Lecture zany tena important be raha te hampiakatra ny intelligence anao ianao. Dia ny manaraka dia mihaino livre audio. Misy ireny boky ireny. Misy izay boky tsara be izay ohatra hoe Père riche, Père pauvre. Tsy haiko hoe Robert iza moa namorona an'izy iny tsy tadidiko. Dia misy audio ilay izy. Misy site be dia be azo téléchargena livre audio. Izany hoe misy olona izany miteny an'ilay mamaky an'ilay boky dia ianao mihaino. Dia inona zavatra ny avantagen'izy izany mitovy amin'ilay mamaky boky teo aloha teo ilay nolazaiko teo ihany mitovy hoe mampitombo fahalalana sy ny sisa. Fa amin'ity iray ity indray ianao sens hafa indray ny ampiasainao. Teo mantsy ilay izy maso no nampiasaina dia nakany amin'ny cerveau ilay information dia izao indray sofina. Dia izay fampiasanao sens hafa izay izao dia efa mampiakatra kely an'ilay intelligence anao izay. Dia hita mihitsy izany hoe raha ampiasainao koa ny sofinao dia stimuler ilay cerveau anao. Dia teknika anankiray raha te hi-booster ny cerveau anao koa ianao dia inona ny atao? Atao aingakaingana ilay inona moa izy ity? Ilay son an'ilay livre audio. Ilay feo izany atao rapidapida.
Misy application Android manao an'izany a, afaka jerentsika any amin'ny Play Store. Tadidiko moa ilay izy fa tapeo fotsiny hoe amin'ny teny frantsay hoe ahoana ny manao rapidapidation dia lasa miteny aingana izany ilay olona ao. Dia ianao koa rehefa mandray a dia haingaikaingana. Ohatran'ilay tamin'ilay resaka hoe boky vakiana aingana teo ihany. Ianao izany, ilay cerveau anao izany lasa misadapte amin'ilay vitessin'ilay izy dia concentré kokoa ianao a, dia mipetraka kokoa ilay information izany mipetraka kokoa ao anatin'ny atidohanao. Dia rehefa kelikely ianao rehefa mizatra an'izay a dia lasa manana tendance herikeritra haingana. Misy inconvénient ihany aloha ilay izy, lasa miteny rapide be indray ianao dia izay izy aloha inconvénient kely a. Izany hoe tsy atao trop be izany ilay izy. Izay izany a momba an'iny a mihaino livre audio iny. Fa marihako aloha fa na mamaky boky tsotra ianao aza, boky milamina, na mihaino livre audio tsotra dia efa izy izay. Rehefa zajatra dia ampiakaro ny vitessin'ilay izy. Dia ny manaraka dia mitadiava loisir. Loisir midévelopper ny créativité anao. Ohatra hoe manao sary izao, développer ny créativité anao. Izaho izao tamin'izaho mbola kely a dia tia manao trano. Dia navita villa kely anankiray mihitsy a, trano miniature io a, tranon-jazakely fa tsy tranon'olon-dehibe. Vita villa kely anankiray mihitsy dia manao brique kely, misy plastika kely izay a fanaovana an'ilay brique dia collena amina ranotany ilay izy. Izay no kilalaonay tamin'ny mbola kely dia développer ilay créativité izany amin'izay. Dia izaho koa mbola kely a dia nanao sary. Dia ohatrohatr'izay a rehefa handeha an'ilay izy a, ohatra hoe mananjanaka izany ianao a dia efa ampianaran'izay izy a, hameo zavatra izy a hi-développer ny créativité. Ohatra hoe jeu de construction sy ny sisa. Fa raha ianao efa lehibe izao a dia afaka mbola manao sary ianao. Ao amin'ny YouTube ao misy fianarana manao sary, mandoko sy ny sisa sy ny sisa. Dia ilay izy moa tsy loisir fa afaka mianatra ianao a langue hafa. Anisan'ny développer ny atidohanao koa izay. Ato amin'ny tuto info izao a misy cours chinois mandarin a. Dia tena tsara be io cours io a satria mampianatra antsika miteny sinoa. Miteny sinoa moa izany efa tsy azo ialana intsony amin'izao satria ny Chine dia efa azo lazaina hoe première puissance mondiale izy izao. Any aminy daholo mihodina ny zavatra rehetra. Dia tsara izany mahay teny sinoa. Tsisy atahorantsika io cours io a satria misy mpampianatra a mi-coacher anao, mpampianatra mipetraka any Chine mihitsy a, mampianatra anao ao. Izany hoe miditra ao anatin'ilay site izany ianao a, manao inscription a, dia rehefa tonga ao ianao dia mijery an'ilay cours a, dia misy mpampianatra azonao anontaniana ao a, dia omeny exercice be dia be ianao a, dia afaka manao visio conférence miaraka aminy. Izay izany ilay cours. Dia verenako ilay lesintsika teo a, mianatra langue izany a anisan'ny mampivelatra ny atidoha koa. Dia be dia be izany azonao atao na mianatra cuisine ary a, na izay tianao izany a, fa mila activité izany ianao, mila tsy mitsahatra manao activité. Dia arakaraky ny anaovanao activité be dia be samihafa no mahatonga an'io atidohanao io a ahoana moa izany, lasa hoe stimulé kokoa izany a ilay atidohanao arakaraky ny anaovanao activité samihafa. Dia misy ny atao hoe connexion neuronale. Izany hoe misy connexion neuronale vaovao miforona izany a rehefa varienao ilay activité ataonao. Efa jerenao hoe efa midévelopper ny créativité anao ianao. Dia izay zavatra izay dia mampitombo ny intelligence anao. Mialatsiny a fa sarotsarotra manazavazavatra amin'ny teny gasy. Dia ny manaraka dia ny mampianatra. Anisany
mampitombo ny intelligence ihany koa ny mampianatra. Raha ny tena marina amin'ny fampianarana dia ny mpampianatra no mahazo avantage kokoa noho ny mpianatra satria ny mpampianatra azafady sady mahazo vola no mitombo ny intelligence-ny. Dia inona ilay mampitombo intelligence amin'ilay mampianatra? Rehefa mampianatra mantsy ianao tsy maintsy manao préparation, tsy maintsy mieritreritra ianao hoe inona ilay sahako voalohany, inona ilay sahako faharoa, dia tsy maintsy mikarokaroka ianao any amin'ny internet rehetrarehetra any ahoana fomba ampianarako dia izay ilay fait hoe ianao mikaroka izay dia efa mampiakatra intelligence anao zany izay ianao ilay mikaroka izay. Dia indrindraindrindra lasa ordonné ianao, lasa milaza an'izany lasa milamina zany zavatra ataonao, lasa mirindra kokoa zany zavatra ataonao dia tian'ny atidohanao zany izay. Ohatrana manokana rehefa nanomboka nampianatra dia hitako hoe mitombo kokoa noho ny taloha ny intelligence-ko. Mety hoe tsy afaka mampianatra ianao ohatran'ny ataonay mampianatra développement web sy ny sisa, fa na mampianatra ny zanakao ary ianao ao an-trano dia efa izy izay. Mbola tsy manan-janaka dia ohatra hoe mampianatra ny zandry, ohatra hoe misy zandry classe de seconde dia ampianarina, alaivo mialoha aloha ny kahie fa sao dia ianao indray ny avabaraka eo dia vakio tsara ilay izy dia analyser dia manao recherche kely dia ampianaro amin'izay izy rehefa eo sady mahazo tombony ianao no mahazo tombony ilay zanakao na ilay zandrinao izay olona ampianarinao eo. Izay zany momba an'iny fampianarana iny. Dia manaraka dia manandrama zavatra vaovao foana. Ohatra hoe manandrama sport vaovao ohatra hoe daholo izany, ohatra hoe zatra izao ianao manao basket foana dia ovaina foot indray ilay izy hoe ianarana indray ilay règle momba an'ilay foot, ohatr'izay. Na miova indray ianao volleyball, na mandeha any amin'ny athlétisme indray ianao na makany amin'ny arts martiaux ohatra hoe manao karaté ianao androany dia andramanao ilay izy dia mampivelatra ny atidohanao koa izay zavatra izay. Na ny lalana ataonao isan'andro ary, ohatra hoe izaho izao mipetraka eny Antsobolo dia ny lalako eo Antsobolo dia avy eo mankeo Ambatomaro dia avy eo makany Pasapito dia izay vao tonga aty Ampandrana dia izay vao tonga aty Ampefiloha satria aty Ampefiloha zao izay izao ny lalako isan'andro. Fa mba ovaovaiko ilay izy hoe amin'ny manaraka makany ina moa izy ity, makany Ambanidia indray ny lalako dia avy eo tonga eny Analakely sy ny sisa. Na ny lalanao isan'andro ary azonao ovaina. Azonao atao koa ny mandeha mitsangatsangana any amin'ny toerana izay mbola tsy hitanao any, manao découverte zany mandeha irery. Izaho izao tena tia manao an'izany misy toerana mbola tsy nalehako mihitsy dia andramako andehanana amin'ny moto ilay izy ohatr'izay. Izay manandrana manova zavatra izay zany, midécouvrir izay zany dia anisan'ny mampiakatra intelligence anao koa. Mety hoe sakafo koa raha ovaovaina fa tsy hoe tsaramaso foana mandritra ny herinandro tsy dia mety zany izay. Dia ny manaraka tia tena important dia ny esory ny paresse intellectuelle. Inona moa ny atao hoe paresse intellectuelle? Fahalalako an'izay dia ny akamoana ara-tsaina. Misy ny olona manana akamoana ara-tsaina dia ilay izy koa naturel ilay izy ny tena marina, natureln'ny olombelona rehetra. Ohatra hoe itenenako chiffre lavabe eo izao ianao dia tsy rarahin'ny cerveau anao ilay izy, tsy te handray, mandà ilay cerveau anao handray an'ilay izy. Nefa ilay izy raha manana teknika ianao dia voarahinao ilay izy. Ohatra amin'ny paresse intellectuelle izao ohatra hoe mamaky boky matematika ianao dia hitanao hoe sarotsarotra ilay izy dia hozy izy ianao aleo hijanona any rangahy ity fa sarotra be
mamaky bokina siansa ianao dia hitanao manombonomboka sara dia dakanao hoe isaky ny misimisy zatra sarotra kely zany a dia dakanao foana ilay zavatra dia izay a dia tsy hahatonga anao ho lasa intelligent mihitsy izay a fa vao mainka medonto zany a mialatsiny amin'ilay fitenenana dia ahoana ny atao rehefa manao zavatra iray ianao a tsapanao hoe mahakamo anao manao an'ilay izy a dia iny zavatra iray mahakamo anao iny mihitsy a vao mainka forcé ho atao ohatra hoe any am-pianarana ianao zao a kamo be ianao an'ilay matematika dia ozy izy ianao aloha rangahy rapitso vao atao a dia rapitso dia avy eo rapitso indray dia rapitso foana fa tonga dia ataovy izao dia izao ilay izy a dia na ilay izy karo iny mihitsy hoe mila mikaroka mihitsy ianao ahoana ny hamahako an'ity olana iray ity dia misy olana vaovao indray dia ahoana ny hamahako an'ity izany hoe izay zavatra mahakamo anao zany dia ataovy fa tsy hoe misolehanao ilay matematika dia avelanao fotsiny ihany misolehanao ilay fizika dia avelanao fotsiny ihany tsy hivelatra mihitsy ny atidohanao amin'izany fa lasa mihena aza dia ny farany zany a mba hampitomboana ny intelligence anao moa zany dia manaraka formation ihany a dia ampatsahiviko a misy formation be dia be atao aminay atao amin'ny Unirinfo azonao arahana fa tsy voatery handeha aty ianao a fa misy koa formation en ligne ao amin'ny tuto info a dia matetika miorganiser conférence maimaim-poana sy séminaire misy fandraisana anjalakely a misy séminaire anankiray zao a amin'ny 30 avril ilay niteneniko teo a momba ny marketing digital dia izay zany a ny fomba atao a raha te hampiakatra ny intelligence anao ianao ny fean'ilay izy zany a raha fehezina izay a dia aza mandray zava-mahadomelona izay zao zavatra lehibe anankiray a mazotoa mamaky boky a dia io saina io a stimule foana ilay saina mianara zavatra vaovao a dia inona koa moa zany zavatra niresahantsika teo a aza kamokamo a ianao ilay paresse intellectuelle stimule foana io saina io a rehefa zavatra mahakamokamo anao a dia iny vao mainka atao dia izay zany le fomba fampiakarana ny intelligence mbola misy be dia be a fa izay aloha ny saritako ny saintsika dia hanao vidéo manaraka indray a momba an'ity resaka intelligence ity a fa lavalava ilay izy ohatra amin'izany zao a ilay lecture rapide teo a afaka avelabelantsika izay amin'ny manaraka izay a dia mandra-pioana indray ary io izay hitako ka tsy enregistre ilay dia verina taloha hita